Efa tonga trany amin'ny 770 isanjato ny vita amin'ny asa fanamboarana ilay fotodrafitrasa vaovao. Efitrano fianarana ho an'ny mpianatra ao amin'ny EPP Mahabibo. Teo amin'ny sensibiliser zany manovana ity asa fotodrafitrasa. Eo amin'ny 47-48% izy fa ny zava-pita zany. Afikanisana tsisy nanasatra fa sotra tsara. Ity trano ity solon'ilay toeram-pianarana ho an'ny EPP lasa ny CEG Mahabibo noho ny tsy fampiny efitrano fianarana. Io efitrano zany dia solon'ny efitranonay izay lasa ny CEG. Noho ny fitomboan'ny ankizy mpianatra zany, voalohany zany tena nokatra ny 6e, dia tamin'ny taom-pianarana ity zany hoe nampiakatra 5e, dia tsy ampy ny efitrano fianarana. Zay zany nahatonga an'io efitrano fianarana vaovao io izay nomenanay zany. Dia fandalina fanamboarana anazy moa zany izy io efa kelikely dia vita. Efitra roa zany izy io. Miaraka amin'ny dossier anankiray. Ny fandaminana moa zany mbola voandala-pandiniana anazy zay amin'izao. Hoe classe de 4e zany ampianarinao. Nanomboka tamin'ny volana febroary lasa teo iny ny fanamboarana, maharitra 50 andro. Efa eo amin'ny 750 andro izay ny vita hoy ny fanazavana. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena no tompon'antoka amin'izao fotodrafitrasa izao.